Faly miaraka-tsika mpanaraka ny serasera telo minitra amin'ity takarivo ity indray. Androany ny andro alahady amin'ny liturgie katolika misy resaka fifamelana, famela-keloka dia araraotiko izao fotoana izao zany ampitambarana feoko amin'ireo olona vitsivitsy na maromaro ihany koa izay mangataka ny famontsora-keloka ho an'ny Arapanoel tamin'ny alalan'ny vadiny, tamin'ny alalan'ireo fianakaviany dia nanao antso izy nibaboka hoe tena tsy netiny nataony dia nangataka an'izay hoe famelana izy. Ny famelana mety hoe vita amin'ny fo, vita amin'ireo izay tory azy resaka lalàna aloha zany tsy fantatra hoe ahoana tokoa ny zavatra tena azo atao mba ahafahana mamoaka anazy avy any am-ponja amin'izao fitanana ponja anazy izao mety misy hoe tsy hoan'ireo mpitory anazy indray ve ny fitoriana, tsy fantatra hoe ahoana no mety azo atao fa hita zany hoe amin'ny fo madio sy amin'ny fo mibebaka tokoa izy nangataka an'ilay famela-keloka raha tsy zany tsy nisy an'ireny zavatra ireny dia izay zany nanaovana antso miaraka amin'ireo izay efa nanao an'izany hoe raha ohatra misy ny azo atao dia mangataka koa izahay mba ahafahana amin'izay izy fa efa tsapany fa tsy netiny nataony. Na izany na tsy izany nefany dia tsy mety indray ireo olona izay mbola manitrikisika ihany hoe tsy manana responsabilité izy satria manjary mifanohitra amin'izay zavatra efa lazainy satria lazainy tsara mihitsy hoe nisy ny zavatra tsy nety nataony, nisy ny zavatra tsy araka ny tokony izy nataony, nanimba fiainan'olona, nanimba zavatra olona mety hoe milamina dia izay ny nangatahany an'ilay famelana ka aoka zany izay ny fanomezana rariny anazy hoe tsy izy ny diso fa ny olona atao membre an'ilay groupe na ohatran'izany satria ny olona membre an'ilay groupe mety olona tsy misy, mety olona tsy manana anarana akory fa tena hanimba anazy fotsiny fa izy nanana an'izay responsabilité izay ary mino fa efa nisy ny fifampiresahana, misy nefa nampitandrina anazy hoe mitandrema fa tsy mety ilay zavatra, misy zavatra mitrango ohatran'izao fa mandraisan-draikitra kanefa mety tsy nandray andraikitra izy ka izay teneniko hoe aoka amin'izay le manisy sira etseroa mampirihatra afo fa manjary vao maika mampitombo an'ilay olana zany satria manjary mieritreritra foana ireo mitory hoe tokony hatsapa teny izy alohany efa natsapa teny izy zany ka aoka tsy hampirihatra afo intsony ianareo izay mbola miteny ihany hoe tsy manana ady intsony izy satria na dia izy rehefa miteny hoe manana ady intsony izy satria tompony andraikitra voalohany amin'izay zavatra nitranga atao izy ary na dia hoe olona tsy fantany aza ny tao misy ihany ireo olona izay efa niteny taminazy kanefa reny moa zany ny farany dia izay zany tokony tsy misy intsony le resaka aty amin'ny sisiny fa izy dia efa nibaboka, efa nangataka famelana dia miandry sisa ny mety ho vokatra izay tsika na amin'ireo mpitory azy izay mety hoe amela azy misintona ny fitoriana tsy fantatra hoe ahoana ny zavatra mety azo atao amin'izay dia izay indray ny zavatra azo resahana amintsika amin'ity andro anio ity zany dia iarahako zany miteny amin'ny rehetrarehetra hoe free iary ho an'izay mangataka an'izany ho mazava ho azy dia misaotra antsika rehetra ary mametraka veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.